Ny radio l'ambassadeur dia faly manolotra ho anao tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe ny zanako. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Solofo, Hery, Ludger, Mbola, Simonety, Saondra, Ariane. Mba renao ve ry meva vaovao alina? Ohatrany tsy nahaino an'izany efa nisy inona? Enao koa nge matory aloha be, tsy fantatrao mihitsy ny zavatra mitranga ao anatin'ny vaovao sy ny tontolo manodidinao. Ka za rerakako. Tena loza tsy roa matana. Fa nisy inona misy hono? biby ny olombelona. Fa ahoana? Fatin-jazavavy kely narinreniny. Maninona? Zany e, tany talata maty tany hony, tao anaty poubelle, tangorona ny olona be dehibe. Zany ny vaovao hitako tao, tena tsy ravina fotsiny a. Mahata amin'ny fahasahiranana kosa izay ny reniko. Tena tsy zany ara ve dia hovonoina ny zazakely fa maninona raha omena olona e, betsaka angeny tsy manana e. Ka mety tsy fidiny azy koa ny teraka an'ilay izy dia omeny an'izy ary. Amevaninao le Ngary misy mandray. zany aloha tena fahotana tsoroa matany. Aina nge le tetra hoe olombelona zao no dia hoarina ry amin'ny fanaripako ary ohatrany hoe faho nge zany nanaovan'ilay olona azy. Hitanao mihitsy zany sara le zaza. Tena tsy naseho an'loha fa ny olona nitangorona dia nisarotsarona ohatran'ny saromany sase na ron-jato reny ohatrany namonosany azy tao. So ihany aloha tsy nahita an'izany. Amin'izay ny zava-doza efa nirovorovin'ny alika ny tanany. Andriamanitra, ianao koa nga tena makamkoa izy zany. Zany hoa dia vaovao fa tsy mampino ny zavatra ohatr' izany. Ohatra mahagaga koa nga zany fanandry fianjavatra izany e. Ny amin'ny ahoana moa izay? Zany zao vao saika resaka aminao mihitsy hoe ohatra ny be voka indray any e. Zany tena marina e. Zany ve tsy vaovao mahafaly? Ono Or Julien, inona mbola mahafaly amin'izany? Faneniny azy zany raha tena hoe misy. Ka tsy mba efa hitongolana ny vitana amin'izay ve tsika mitindray mitoraka ity e? Tsy azoko ny tianao tenenina. Zany teneninao zany. Teo zao efa lahy daholo. Tsy nge felana niry vavy. So dia mba vavy indray ty manaraka tiako. Samy manana fisaina marina ny olombelona. Fa inona saininao? Ka za tsy te hiteraka tsoniko. Na lahy io na vavy tsy te hiteraka tsony. Dia ionona amin'ireo dimbaka be dehibe ireo fotsiny zany tsika mivady. Fa inona ny olana amin'ireo e? Tsy azonao le izy. Ianao mihitsy ny tsy mahazo azy. Tsy mampangirifiry anao va zany hoe tsy zazavavy zany ato fa dia ianao vavy tokana ato. Orangate isaorana izay omen'Andriamanitra amiko aloha mifankasitrahana ny zava-dehibe. Maninona io na misy lahy na tsisy lahy na misy vavy na tsisy vavy. Enina sy rainga izao mibaolina ato e. Ka tsy hitako aloha izay olana hatreto e. Zany tena skôro tsy miady zany. Farafaratsy mba misy vavy roa na telo ankoatran'ireo lahibe ireo. Dia tsy mba rarahinao mihitsy zany tsy mba malahelo mihitsy ianao na dia reny za mety jaza reny fotsiny ary ve. Fomba ny vehivavy mety jaza ary meva. Dia ety jaza impiro mandra-pahafaty. Angano mety zaza zany mandra-pahafaty fa ataoko zavatra miaritra kely ny roa andro marary dia efa vita e. Adino iny rehefa avy eo. Ka totra ny tsisy farany izy ity. Dia tsy hampafiry ny vehivavy miteraka maro fa aza manao an'izany. Za raha aloha mba misy an'io ny tokony ho lesina zao dia hoe mba mangataka tsika mba ho vavy kely io fa tsy hoe tonga dia tsy fitiavana tonga dia asesinao. Tsy hitako tsony izay tenenina. Izao fotsiny ny tiako atao a. Sao dia ho any amin'ny dokotera aloha tsika fa za manko tena tsy mahazo aina mihitsy. Zaza marary foana. Kotsondao ary andeko iny nanao lasany. Zany anefa raha tonga ny zavatra hafa mihitsy ny tiako resahana any. Ohatra hoe ino? Raha ohatra hoe tena misy ilay zaza, izao izy mbola kely izao izy mety karakaraina. Eny e, fantatra ny tianao tongavana. Nefa za miteny aminao hoe ndao aloha any dia hita eo izay avalin'ny resultat. Dia ko maninona moa raha tonga dia hifanarana fa tsika avy eo masondraha zaza indray vao hifamaly hoe asorina tsy asorina. Ka efa mazava ho azy zany.
mazava ho azy iny hoe tiako tenenina tsy azoko izao hoe jerevana aloha fa rehefa amin'ny ilayntsika azy a dia tazomina fa raha mbola sanatria moa hoe raha vavy ve izany no tianao ve dia teneniny ho an'ny tanina ry meva aiza koa misy zaza ray volana ho fantatra sexe izany fa ianao hoe adaly e tokony fanarahantsika eto afa manjary makamy be za aloha tena tapa-kevitra za tsy hanao tsony eny e tao ako mandroso e ndry tomatory ahoana kiryanja ahoana fa maninona ndry nga marary tsy hoe marary ke hoe ohatrany tena reraka tena tsy haiko mihitsy hoe malemilemy be a dia ohatra mifampanina foana sao dia miakatra ny tension resaka hafa mihitsy kiryanja fa marary inona e be voka indray iza koa e tsy hitantsony izy ty ohatra ny eva zavatra mahazatra dia ahoana ki dia zaoko nga hita hoe ahoana amin'ity zaza efa firy tena kivy e kia tsy hitako izay atao fahasairanana ka za indrindra jereo nge nitoerana misy anareo e tsy hitako tsonky tsy haiko hoe izao ve nilahatra avy amin'Andriamanitra sa tsy fahaiza mandamina fiainana tsy fantatro tsony mihitsy fa maninona nefa raha manao fanabeazana izana ohatran'ny olona rehetra e ka ny anadahanareo nga manaiky an'izany e avela ho ny andeha amin'izao ny adalany lehilahy ve kino atao dia hoana ho Julien amin'izao kizy e raha fahaleriko dia miaiky an'iny a amin'izao situation misy aminareo zao ve faly be ho a izy fandrivy ahoana e ka izy koa ngeky ny tena olana mitady vavy e hatramin'izay efa nitelo farandreny izy mitady vavy foana dia hatramin'izao tsy mety hijanona mihitsy naroapolo laza izany dia tsy hijanona mihitsy raha tsy misy vavy aiza koa kiny avitanan'izany raha tsy bitroko dia inona izany ny fanapa-kevitra indri amin'izany ka zaka efa niresaka tamin'i Julien hoe maninona moa raha isoriny ity zazy ity fa izy ki tsy manaiky hatramin'ny farany a tena tsy mety mihitsy izy lazainy hoe dira vavy hono io dia ahoana izany dia tsy hitako izay atao raha indrino amin'ny toerako dia inona ny atao indri ko inona moa fa ny zaza efa be dia be tsy aleo ve tsy miteraka tsony esory any ka izay mihitsy nge ny eritreretiko e nefa koa ngeky efa nanotanitany ihany a fa ohatra ny lafolafo manao lezy nefa izayky tena zero ny amin'izao zero ariary tsisy ininona mihitsy tsy alendry manala an'io tsy izay teraka an'io dia taiza dia ampianatra reto aza tsy vita toko izany efa le ansaiko daholy fa le fomba natanterahako an'ilay izy mihitsy kizy sady nefa koa ny kira fantatro Julien izany dia matiny angambe esory moa e fa tsy manam-bola ako inona ny ataoko eo dia tsy maintsy miaritreto aho izany izao ary tena tsy manam-bola indria eno a za ve andangy amindri e izao ary ndao meko vola indri dia ndao esorintsika manany ihany ve ndry ryanja izany ve dia sangisangy amindri e andao hoe esorintsika ko raha sanatria ivadiandria dia tenendry amin'ny anadahandry ihany hoe ny esoriko ilay zaza ndry izany koa ny alaheloko andrina o anaovako andrian'izany ndao hiaraka dia esorintsika any amin'ny rasazy za malala olona tsy hitako izany izay atao sady matahotra ny Julien nefa tiako esorina be mihitsy ilay izy tsotra kely izany ve dia tsy ahitandry hevitra e hoe ahoana ki mody manao reraka be dia atao ve afaka atao ilay zaza sasao daholo ny lamba ao tranonareo koseo ny trano izany ve ki aloha izahako ary
zany ka le lala mazo rivo tena dodanina be trop dia tabaka ny resort zany raha zoary na le fanody fotsiny ihany le 25-24 iny ary naingaviana mba nisarika azy nakaty aloha fa raha tsy zany tsy tonga mihitsy ay ny andro ty zao sabotsy fa aloha amin'ny latsinaina atsika ampidirina garazy mihitsy dia vidy piesy amin'izay dia hono raha tonta ahoana zay tsisy tobila azo etiko fe zany rapitso aloha occupé daholo no tena mariny tsy aloha mba miafy amin'izay aloha amin'ny latsinaina azo ampakanena no sasany amin'ny salary eo dia mba aloha mba asiako fa tena androany ny karama efa tena reto any vola zara fa misy tsy haiko sao zay mba fahafalimpon'ny patron mba omena amin'ny reto fa rapitso koa ve tsy hiasa zany tsy dia loza be fomba njavatra zany ro zile aloha mba miafy kely aloha ery zalahy koa aloha tena efa occupé daholo amin'ny asany tsy hitako zay tomobile dia ny olana koa zao nitrosana gazoalina zao mbola misy tsy voalohany sasany ao fa réglentsika zany reto ary ny vola 3 alina reto toro anankitelo mivita aloha fa le farany teo tsy maintsy ny transportena le olona ary ny olana efa ariany atsasa-dalana ry vao nafindra dia ry zalahy tsy nanaiky mihitsy raha tsy telonjato isan'olona haina ny frais na izany azy dia misy vidina gazoalina efa voaloha ihany fa le toro miverina farany teo zany mbola tsy voaloha bon tsy manino zany fa tena miditra fantiantoka zany tsika fa amin'ny manaraka tsy ekena tsy mihoatra n'izao ora tonton tsy fidiny angy ny ohatr'izao fa le fiara mihitsy no efa ratsiratsy ka raha samanao zany daholo ny tomobile dia inona zany zavatra mahazo anamby zany tomobile rehetra fa le ty amin'ny antsika ty amin'ny treize ty nge tsy azo ampitovizana amin'ny endry zalahy fa ny antsika tena ratsy ny lalana en plus ny tomobile ny sasany mba azo lazaina hoe tsara ihany fa ny antsika nge efa tena ratsy amin'ny manaraka dia asiana pourcentage ihany fa tsy manaiky an'izany aho ko ataovy tsaratsara ary le matériel miasa ao amin'le machine dia mba tsy mitrangana ohatr'izao iny hiditra garazy ola izy amin'ny latsinaina dia eo tsika manamboatra anazy tsara fa anjaran'ireo kosa ny tena marina mikolokolo an'le fiary mikolokolo ahoana moa na reo ny tompona andraikitra voalohany amin'le izy ohatra hoe tsy azo anaovana taingim-be ao anatin'izany ohatra ny asarotondra tonton le resaka fa tsy ianao ngeny miaraka aminay any amin'ny lalana any dia mora aminao no miteny fa raha ianao mahita ny fiafinany efa tsisy taingim-be zao efa tsy ekena ntsony fampitsanganana efa mipetraka daholo mbola siny zalaina ary indraindray dia inona ary ny vola everina hoe mihoatra ny fiain'ny manao zany rehetrarehetra zany zory ziray lava ny resaka ny akebiazany tomobile rehetra tsisy manao an'izany fa nenao ihany ty tena ohatrany tsy haiko mihitsy ka hoana ary lara tonton ohatrinona ary zao no menao amin'ireny telo alana ireny aloha fa ako nge tsisy hoentina mady mihitsy zao aty surtout raha fitsy efa tsy asa raha teo tsy maninona omena 2 arivo zay aloha ny azoko meny eny ary aloha fa ekena dia tongava maraindraina eny ie fa zao ary zolena ty mba misy fasaka kely zao lazako aminao tsy mainky aloha ianao zavatra efa resaka ho atao ihany ko raha mahasoa ve tsy ho andrasina na maimaika azy any misy vazaha zay tsy fantatra izy na teratany frantsay na ana fa le vazaha izy zany mividy zazavavy kely vao teraka mihitsy 50 millions femizay ny ray fa zazavy kely salama tsara tsy marary misy taratasy ara-dalàna somatsara misy le izy ko iny rangaty iny tsy andrana amin'ny hôpitaly any fa any miteraka be deabe tsy haiko aloha e fa mba toro-hevitra ihany iny meko anao raha masoa anao moa dia tsara dia ono raha tonta hoe za ve zany no hitady olona mivarotra zanaka ho alefa ty aminao sa hoe aiza ny ahitana ny adresin'le olona zay indrindra hoe anao zany mandray an'le zaza dia anao no mitondra azany amin'le olona sa hoe rehefa mahita fotsiny dia miresaka aminao dia anao manao sisa rehefa mahita ianao dia zany ndray micontacte an'ilay vazaha ary raha ohatra hoe zazalahy zazavavy ihany aloha ny condition ny meny anahy ka raha hoe moramora ary fa zazalahy dia tsy mety izy tsy mety mihitsy fa izy zany tena miexige vazaha moa rehefa fantatra hoe vazaha tena manana strict be rehefa hoe zay ny anazy dia zay dia ty zany rehefa zazavavy dia tsy mivoaka amin'izay fa dia zazavavy nafiry nafiry ary raha ohatra efa 2 taona zazakely tena voateraka mihitsy milatsaka mihitsy zany milatsaka mihitsy mitabiaviny
ena ary fa da eny zay aloha zay a mazava ho azy za fa vehivavy bevoka za tady abinao a zay de tonga de amin'izay fotoana zay a de soratana ara-dalàna mihitsy a de fifanarahana de tsy avy hevitrnao am'izany rehetrarehetra zany enjanandray zany to mba tsy napoziko efa zay nazavazavaiko izay daholo ny mahakasika an'le izy dia anjaranao sisany mieritreritra dia ahoana re zany za aloha tapa-kevitra tapa-kevitra 50 million be zao ve zaza ray vavy kely any so dia dinao ary fa vavy ty zanatsika ty vavy mihitsy ny lasa ny tadiavin'ny zareo ko raha tsy zany ve miresaka ty aminao raha lahakelinao resako atao inona ianao ka mahagaga ty fendrasanao vavy nandritra ny firy-taona dia ty izy tonga indray dia hoe ho amidy ka ny tsy fananana remeva mahazaka maniraka zao nge tsika ianao toetratra ny tsy azo anomoarany dia foinao zany nefa efa saika tsy nahazo mamboarina fotsiny ny saina ay hoe mety amboarina ihany ty sainy ty naninona tsy namboarina hatramin'izay ka zao va fotoana mety hanamboarana azy ry nefa fa mivaly teninao mandrazako fa ela be zany a dia hono ary Julien tsy mba manenjika anao hoe mieritreritra ao hoe ny menaky ny ainao no midina ohatra n'ireny varotra efa ambarotra ireny nieritreritra very se tsy hanenjika eny ihany fa raha lazaiko anao atao hoe amboarina ny saina rehefa mandeha ny fotoana sy ny andro sy ny volana adiny foana zany sady tsy ia koa hoe mieritreritra ianao hoe tsy hiteraka vavy tsontsika oriny an'izao maninona tsara so dia miteniteny foana iza ny tetavinao mbola hiteraka tia rehefa tsy androko izay ila tsahana ka le amin'izay nge tsy ho eritretinao amidy sonona fa tonga dia mba ho pitsika amin'izay e za tsy hiteraka tsony Julien mionona raha tsy alika kely izy tiako hoe ompiana eny e mbola miakina amin'ny tsy fantatra iny fa fombanareo vehivavy ngeny tsy hanao tsony hoe zao rehefa avy eo io eny ihany hitantsika eo zany ty resaka ty aloha natao vomatotra fa ohatra ny lasa lavitra be ny resakantsika roa fa za zany ohatra ny simba ny saikoko za nge atao mba ohatra n'izay simby karakarako tsara mba tsy ho arafesina ny lohanao dia tena matim-bola ianao ka marina nefa zao aloha so dia rehefa any aoriana any dia hoe akinina amiko rery dia za no omenao tsiny fa matono ny zavadretra tapaka sy vita dia tena rahantsika mivady aloha io so dia efa mihitsiny aorianao hoe reny no trozolotro nefa niara-ninana ny vola sy ny tavana azy teto fa za nga mbola nanaiky ny tonga dia ampidipidirinao amin'izany mialohan'izay valiteninao loko sady le izy koa ve hoa raha tsy tia izy ty hoe varotra koa keliko hoe tonga dia tapahana zao dia zao ny olona zany tsy mba heritreritra sy tsy handinika mihitsy amin'izany efa fakomaly nge atsika mivady ny resaka an'izay efa 3 andro zay mbola tsy hitaimva efa nampakevitra ohatra eto ka sarotra le iziko ka nazange mafitsapan'izany hoe sarotra fa tsy afa manoritsika dia ahoana alefaso ary inona moa sotrasotra inona fa io ary taoko efa nesoriko fa tsy afaka inona ahoana tsara hoe efa ny alanenina mihitsy a nataoko daholo ny moyen rehetrarehetra fa tsy afaka ozy rasazy hoe ambony be ho ny tranonjanako sady mamaiky be hony a dia tsy afaka izany io natao inona natao inona fa ty le re tsy vehivavy mitapy ve sa misahondrakondrafana sa tsy misaina nasorona natao ahoana koa zao zany dia nahoana ny tsy fantako taoko efa nampiomana anao a talohana anao an'izany hoe ahoana fa tsy efa niteny taminao ve hoe aloha hoe sorony hoe hafa mihitsy ny resaka ho resako any ozy ianao fa za tsy nieritreritra n'izany hoe zany ny tao nandohanao tao sika efa zay aloha ny izy dia efa zay zany fa efa tsy afaka izy dia efa io izy io inona indray vavy tsy vanina koa nareo ka izany tsy vanina za sa ianao mpivarojanaka e samy hafa mihitsy zany ka rehefa anao dia samy hafa tovy ihany rangatsika hitako ranga zay mampitovy an'izany a tsy aleoko raha nolesaka nanala tamin'ny voalohany tsy zay ty hivarotra zanaka ty tena saika very zany ny 50 million marina
fa naninona accident dokotera zay no azo ilazana azy le njera tamin'ny tohatra izy io manaonao foana mihitsy ny nareo zany vehivavy be voka ve dia alefa eny amin'ny tohatra ka tsy azony dokotera fa ndeha ody arivariva iny zay moa ny orana aviavy dia rehefa tonga tery ambony tery dia nysolivatra andeha mandeha dia niteteziny daholo ny zanatora tonga teny ambany andriamanitra grave be ane zany zanatoatra roa amby roapolo isa tonga dia kidodododo tonga any amin'ny farany ambany vao nitarapoka raha tsy zany ve vaky daholo ny orany sy mivavany zay ho dokotera tsy maintsy miditra hopitaly nareo raha izao ny zavatra mitranga manao morazie be mihitsy izy dia tsy haiko fa ao amin'ny ilakibony ao ny manaitaina azy be mihitsy ka tsy haiko hoe inona ny mahatonga an'izany firy volana izao ny kibondry vita atao fa reto dokotera tsy azo atao fa tena tsy finainga io za azy io hoe mariny fa zaza fahafiry aloha izy ty vavitokana io ay sady sarobidy aminay izy mihitsy izy io mantsiny tsy menaky ny aina ve moa tsy ho sarobidy zay hoa fa zao aloha tsy maintsy asiana tsindrona maika dia maika aloha dia endana aloha ianao mividy fanafody eny mireny telo ala reny aloha fa ako nge tsy isoetina mody mihitsy zao aty e surtout raha pitsy efa tsy asa raha teo tsy maninona omena 2 arivo ny andro sy ny volana adiny foana zany sady tsy koa hoe mieritreritra ianao hoe tsy hiteraka vavitsontsika oriny an'izao maninona tsara sao dia miteniteny foana iza ny tetavinao mbola hiteraka tia rehefa tsy androko izay ila tsahana ka le amin'izay nge tsy ho eritreretinao amidy sonona fa tonga dia mba ho pitsika amin'izay e za tsy hiteraka tsony Julien raha tsy alika kely izy tiako hoe ompiana eny mbola miakina amin'ny tsy fantatry iny fa fomba nareo vehivavy ngeny tsy anao tsony hoe zao rehefa avy eo io eny ihany hitatsika eo zany ty resaka ty aloha nataovy matotra fa ohatrany lasa lavitra be ny resakantsika roa fa za zany ohatrany simba ny saiko za nge atao mba ohatran'izay simby karakarako tsara mba tsy ho arafesina ny lohanao dia tena matim-bola ianao ka mariny nefa zao aloha sao dia rehefa any aoriana any dia hoe akinina amin'ny korery dia za no omenao tsiny fa matono ny zavadretra tapaka sy vita dia tena rahantsika mivady aloha io ko dia efa mihitsiny aorianao hoe reny notrozao nefa niara-ninana amin'ny vola sy nitavana azy teto fa zanga mbola nanaiky ny tonga dia ampidipidirinao amin'izany mialohan'izay valiteninao loko sady le izy koa ve hoa raha tsy tia izy ty hoe varotra koa keliko hoe tonga dia tapahana zao dia zao ny olona zany tsy mba eritreritra sy tsy andinika mihitsy amin'izany efa fakomaly ny antsika mivady ny resaka an'izay efa 3 andro zay mbola tsy hita iny efa nanapa-kevitra ohatra eto ka sarotra le iziko ka nazange mafitsapan'izany hoe sarotra fa tsy afa manoritsika dia ahoana alefaso inona moa sotrasotra inona fa io ary taoko efa nesoroko fa tsy afaka inona ahoana tsara hoe efa ny alanenina mihitsy nataoko daholo ny moyen rehetrarehetra fa tsy afaka ozy rasazy hoe ambony be ho ny tranonjanako sady mamaikiby be hony aho dia tsy afaka izany io natao inona natao inona fa ty le rehetra vehivavy mitapy ve sa samondrakondrafana sa tsy misaina nasorona natao ahoana koa zao zany dia nahoana ny tsy fantako taoko efa nampiomana anao a talohana anao an'izany hoe ahoana fa tsy efa niteny taminao ve hoe aleo hoe sorony hoe hafa mihitsy ny resaka ho resahako any ozy ianao fa za tsy nieritreritra n'izany hoe zany ny taona andohanao tao sika efa zay aloha ny izy dia efa zay zany fa efa tsy afaka izy dia efa io izy io inona indray fa vanina koa nareo ka izany tsy vanina za sa ianao mpivarojanaka e samy hafa mihitsy zany ka rehefa anao dia samy hafa tovy any rangatsika hitako ranga zay mampitovy an'izany tsy aleoko raha nolesaka nanala tamin'ny voalohany tsy izay ty hivarotra zanaka ty tena saika very zany ny 50 millions marina dokotera fa naninona accident dokotera zay no azo ilazana azy
nenjera tamin'ny toatra izy io. mananao foana mihitsy ny nareo zany vehivavy be voka ve dia alefa eny amin'ny tohatra ka tsy azony dokotera fa ndeha ody arivariva iny zay moa ny orana aviavy dia rehefa tonga tery ambony tery dia nysolivatra ndre mandeha dia niteteziny taona zanatoatra tonga teny ambany. Andriamanitra grave be ane zany zanatoatra 2 isa tonga dia dodododo tonga ny afarany ambany vao nitarapoka raha tsy zany ve vaky daholo ny orany sy ny vavany. tsy maintsy miditra hôpitaly nareo raha izao ny zavatra mitranga manao morazia be mihitsy izy dia tsy haiko fa ao amin'ny lakibony ao ny manaitaina azy be mihitsy ka tsy haiko inona no mahatonga an'izany. firy volana izao ny kibondry atao fa reto dokotera tsy azo atao fa tena tsy finainga io za azy io e marina e fa zazafafiry aloha izy ty vavitokana io ay sady sarobidy aminay mihitsy izy io mantsiny sy menaky ny aina ve moa tsy sarobidy e zay hoa fa zao aloha tsy maintsy asiana tsindrona maika dia maika aloha dia andana aloha ianao mividy fanafody eny e ao fa zao le zao dia andefa omeo adaolo ny listan'izay fanafody tokony ilaina anganyanao Julien ao fa tsy ela dia hiverina ka zay reto ary miazakazaka aingana mihitsy ianao fa sao dia sanatria aiza moa ny pharmacie ale ary ao antsimo ary mianatsimo ary ianao manaraka ny couloir dia ao ambadika ao ye miakandrefana ary amin'ilay mivily ary zany any mihitsy ka aloha zao dia andeha ary aza ela ho a fonina be a dokotera aloha fa efa mikarakara ndry e aza mihetsiketsika aloha fa manjary nijery me mandeha any le raha tilo tia atelo maingana miaraka amin'ny rano etoko misy rano ao a ay zay manao anasana dokotera za mbola miasa saina be loatra aloha ndry fa mbola mitsabitsika raha vao mikorotana be zay ndry vao maika makasary zavatra ay dokotera marary be zany aoara aloha jerena miakareto ianao esoriny kiraro ndry esoriny kiraro dia miakara ao zay matory ataovao ambany tsara amiloha mba hiresaka nytoy an'le resaka tsika indray mandeha iny ara tonton ahoana zay ry Julien tsy zany mantsy fa efa ho teraka ny vadiko a efa herinandro sisa dia tonga ny DPA-ny teraka ho teraka amin'ny herinandro zany ka saika mba kahevitra tsara hoe ohatra mbola tsy nisy taratasy mifanaovana ihany nefa zay no mifanarina tamin'iny hoe alohan'ny terana dia tsy maintsy vita ny taratasy aloha famandriana an'le izy sy mifanarina rehetra zany e mba hiconfirme anazy tsara tena malahelo milaza aminao ry Julien malahelo tsy hitako izay lazana azy lazao fa misy inona nga misy loza sa hoe ahoana no hoe tsy hita ahoana e manahirana be bora tonton zao lizy ry Julien voasambotra le vazaha voasambotra dia isopaika jaolontsika mianakavy voasambotra ahoana tsy neky mifanjakana le zavatra nataony a tsy manaja ny zon'olombelona fa nampin'izany a mbola nandola mandy tsy tena vola be tena mikararana dia vokany a voareoka teto Madagasikara tsy herintsony zany izy amin'izao herintsony zay no tena marina dia isopaika daolontsika dia komaninona moa nareo no raha vao miteny an'izany amiko ka vao tamin'ny herinandro aloha izy nitranga le zavatra zany maty a marina dia inona no azo atao amin'izany raha tonton inona tsony azo atao amin'izany ka ono aso dia nefa raha ho kontaktena moa zany izy ny lalàna mihitsy nefa mametra hoe tsy azo atao tsony zary saika voaroaroy tamin'le izy zany a ny tany amin'ny fitsarana dia
nangetena daholo ny olona dia nipetaka teo daholo ny anarana fa ny angarany vitana tsy tafiditra tao ny anarako. Eny ianao moa zany afaka fa zah ty tena problème be. Problème tena olana be amiko mihitsy ho zazo io fa tena mandrisy fanantena natateraka mihitsy ny fisiny. Rangahy ty a, ianao hoe tsy mba mieritreritra na dia misy an'izany volona zany aza ny olona zao mitady zaza, ny ianao tidy zaza efa tonga efa fitahin'Andriamanitra anie zany. Ianareo koa tokony tsy resahanareo anainge rehefa zavatra tsy dia azo antokoatran'izany fa mandreraka sady mahafaty am-pitsanganana ange zany. Ka sendrany tsy azo anoarana e. Zao ny programako potika daholo soa ihany aloha fa tsy nitrosa sy nanao zavatra be dia be tany ambadika tany fa raha izy zany angamba ny nisy tena tsy nety kosa aloha ahy. Na tsy nety ary moa ianao nga za moa ny atona tampoko. Mampidikiza mihitsy nareo ka. Rangahy ty a, inona moa fa hatiantoka anao amin'izany? Aterao ilay zaza. Ko aiza moa nisy tany tsy aterahana fa tsy maintsy ateraka. Vanonao averina indray. Ny olona ary mitady zaza, mainka fa zaza efa tonga. Alao aloha andefa ohatran'ny be seremonina be nareo zany ka mbola be dia be ny zavatra lian'ny saiko zao. Olona ty le mila avia lahy ty lo. Ahoana fa dada? Avia ty lahy. Fa ahoany? Zao meno tsara sokavy lava sofiny lahy ianao efa misokatra daholo. Leo alisa mianakavy ato tangorongorona fotsiny tsy aninina ato. Noho izany mamoaka didy manomboka androany. Mamoaka baiko fa ela loatra izy nandeha ferako tato izay. Tena misy falapahan-kevitra sy maintsy ho apetrako. Azo lahy zany. Elo lahy ve zany Henko zany dada. Fa inona ny tiany dada tongavana? Maharelidrelana sy maharikoriko aly izy mahita an'ireto fokony olona vera sany reto Andriamanitra tena niofo dada. Fokony olona ahoana moa zay ataoko tsika mianakavy ihany no ato dada. Izany mihitsy ka lisa mianakavy mihitsy mahatsiravina no mijeran'ireto vao maso be dia be mipitrapitra mandany sianandro manala reto ka noho izany dia zao ny antiniko ono firy-taona lehilahy io zao kevikeviny efa 20 taona. Efa ampy-taona. Ie. Bon no tsara ono lafa ohatriny ny lahy ty raha amidy mba voavinavina lava fa inona mihitsy ny ao an-tsainao ry dada? Avadika vola daholo mianakavy lesy fa tsisy lavana azy mameno tanàna fotsiny ato ie ka mamina vina hoe mety mba ho tafiditra any amin'ny million vitsivitsy maromaro any vela raha amidy fa asiany dada mikarama mitady vola ve zay? Tsy azoko mihitsy hoe inona ny tiany dada tongavana amin'izany hoe amidy zany. Zao azy elahy misy olo avadika vola tsy fantatry anazy hoe amidy. Tsy azoko mihitsy ry dada. Amidy atao vola zay. Asa ny fanarahanako amidy ahoany? Sisy resaka asa fa zao dia efa hitady bividy alahy satria alahy zao ny fomba mba matohitohy amin'ireo zandralahy reo fa ho avy koa ny anjaran'ireo reo avadika vola sirairatra amin'ny lehibe indrindra ka hatrany amin'ny madika indrindra hatrany amin'ny kala flerisy azo lahy zany. Dia hiasa daholo zany ny zandiko. Tsy miasa fa amidy dia asorina rato talala tato avadika vola ny fitambarala roa lakao ve tsy hotapitany amin'ny sekatona sosatina sosa 10 million amin'ny varafahabezana. Dada rehefa tsy maminareo miresaka amiko fa ohatrany manahirana be miresaka amin'ny dada aloha. Irany toaka zany fa normalina be miresaka amin'ny lahy rehefa voadingako zany fa raha pisy dia raha pisy dia tady bividy alahy aloha voalohany rehetra. Fa dada ty ve fa adala mihitsy aiza koa misy an'izany hivarojanaka zany? Io zay lahadala
izy iray amidala misika sela fa zany le ty zao ny lamaody atao inona fotsiny elisany amidy ko naninona ry dada ny tsy mba namidy ny mamanareo tany aloha tany dondra izy zay adondrona mabe de be efa venana izy fa amin'izao fotoana zao de zalo izy zao tena fitadiava olona mahomby zay varotra biziny aloha ohatra ny sahenao ny dada tsony aloha fa aloha andeha tena ela sy elo de efa voategoko aloha zay de miomala fotsiny lahy zay azo lemily zay zaho ary veranga ny sakafo tsisy akory de zany ianao reno averimberina lavy eo makarary andoha zay no izy sina resaka be sy fahavalila say lahy mpitady amaly tsy amaly anao ary dada fa endrena tsisy haninao ndana mitady hanina le misy tadiavana roa velakavy any zaka tsy efa voky nareo koa mandrina lena rano de tonga de toto fa zay tadilina zay resako zay tsy mamelona an'izay tsory fa tonga de ingatrema miona am'lahy hoe ty zany le ry ty ty le ry ty de ty s de io izy de oetany de baraka e lasindreto akely lahy izy avaky lohan'lahy io izy zay no izy zay ok avonjay oarana bavy fa marary be ty izazy ty mararinona tsy haiko zay manjoa azy fa minjotsindrotra ny fanitonetona tsy haiko mandrovo be mivavany akoatra ny tsy voatonony ary aizany reny to ianao mitondra azy ko izay mihitsy zao ny olana eto izy mianaka samy marary daholo ny reny nefa hitanao taizana retina sakaiza-pandriana lava iny andrekako de tsy hitako tsony zay ho raisina de fariny anakaty aminao de ity tsy hitako zay amelana azy eo le adala isan'ny reny tsy azo antoka am'le zazakely de farany batako mankaty mihitsy aloha fa sao de mba misy fanampiana azo atao de tonga de mba ty de mamonjy dokotera na hôpitaly fa rasana sy mivavy tena raha koa ny ianareo ka ampioarana bavy fa firy taona moa zao izy io eo amin'ny 5 andray eniny eo ngamba raha sy diso ny fitadidiako ka zay mihitsy nge zao no olana tena teneniko aminao ry kanja fa io zanako io nge mbola tsy mandehatra am'izao fananinona tsy haiko fa tsy mety na mikisaka tsy vitany mipetraka eo de oatra mivato alatsaka de apetrapetraka eny rehetrarehetra eny de eo jereko tokoa ohatra ny kiafahafa ny paoziny sady tsy miteny izy amin'io ohatrany tsy mitomany koa azy zany efa ela misy any saky amin'ny tany anareo maninona loatra ary io zazy io de ahoana inona no atao aminazy ka zahay no atongavako aty aminao hoe mba apio zay mba hitondra an'io zazy io any amin'ny hôpitaly mba mamonjy dokotera farafaratsiny de mba hita eo zay mba hikarakarana an'izany rehetrarehetra zany lozy ty marina fa le zaza saky any soriny iny zao no nahatonga azy nanao ohatran'io tena sampona alao ary mba hiomana vetivety aloha dia mba mitondra vola misimisy any rehefa tena sahirana be any anay petrapetra madama sotra dokotera tia mivaly le analizy kasenao nataoko ay le testa ahoatra hoe jereko positif be vokindry zany be vokindry positif io andriamanitro
tsy nampoziko indray fa ahoana fa inona ny olona narabe voky ndry tsy afenanao dokotera fa efa fampitony azy izay zany ve ny eo an-tanana rehefa mila jovelona tsony ka inona ny antony tsy nanaovana fanabeazana izana hatramin'izay e ka le vadiko ane dokotera tena tsy mety resy lahatra amin'ilay izy mihitsy e izay mihitsy le fahavoazana zao nareo mibabiny natao dia inona ny hevitra amin'izany dokotera tsy maintsy ateraky indry io ka ndry ty tokivy be ery nefa tadio fa ny fihetseham-pondry mandray azy fotsiny dia efa misy fiantraikany any aminy tsy azoko raha zao ndry vao mitondra azy zao no tsy maneho fitiavana azy dia tadio fa isy fiantraikany amin'ny fahalebiazana izay izany be dokotera mety arary fo izy mety misy fahatarany kely ny sainy aza indraindray sady zao ny zaza vao mitsaika ao amboaka dia efa mila fitiavana avy amin'ndray aman-dreny tandremo ny toe-tsaindry ny zavatra rehetra ataondry mandritra ny fitondrana voka dia misy fiantraikany amin'io zazy io tompoko amboarina tsara izany ny saina hoe hiteraka ho tiaviko ity zazy ity na zaza tsy niriko aza mazava tsara amin'ilay izay dokotera dia izao ny tokony ho izy raha voateraka somatsara indry dia mila manapa-kevitra nareo mivady hoe tsy hiteraka tsony raha sitrapoka ane dokotera dia tena izay mihitsy fa araka ny teneniko anao teo ilay raha misehako tsy manaiky an'izany mihitsy izy ka hoeto aty mivadinao ka miaraka mankaty nareo fa izay no mandresy lahatra azy ay azonao izay marina eny tompoko dia misy fiofanana ataonareo mihitsy ary amin'izany sady sarotra ilay izy ny tsy mandany vola raha teo dia farany tena farany eny tompoko tia zazy ity zao amin'ny mahazaza farany azy dia tsy maintsy arahana maso akaiky dia akaiky mihitsy ny fahasalamandry noho izany dia mila miverina matetitetika aty amin'ny dokotera mazava eny tompoko Say izy tao lanina tsara Julien amin'ny forma tsara indray izao tsy napoziko mihitsy tena faly be ty saotra izany vetivety kely dia latsaka ilay zazy izany hoe tena nanao mora mihitsy izany tena mora mbola tsy miteraka ohatran'iny hatramin'izay nenako solona n'andriamanitra zavatra rehetra rehetra dia manao ny efa ianao izao zaho tsy maninona mihitsy zara mba gaga na ilay zazakely arany hoe bilangina be mbola tsy hitanao mazy teo hitako fa tsy dia hitako tsara tena ngeza be sady eo amin'ny forma tsara fahalerira zaza nampiteraka teo na ianao niteraka azy ary zao hitako tena amin'ny forma tsara sady mitsikitsiky ny miramirina no ohatran'ireny hoe nahazo volamena sy Andriamanitra Julien za zao zavatra ratsy mihitsy ny nalehansaiko hoe mety ho faty amin'izay amin'ity miteraka ny farany ity ay vao maika mifanohatra amin'izay ny zavatra nitranga tena tsy afeniko andriry meva fa rehefa namizavy any eritreritro satria raha reny zavatra reny no hoe eritreretina saina dia tena nitombeta amin'ity faran'ity daholo ny ahako rehetra rehetra tena maro hoe sanatria ve amin'ity vao mifatratra daholo ny loza tena isaoran'Andriamanitra izay ny tena marina fa ny zavatra tsapako tsy haiko raha mitovy eritreritra amiko ianao fa ny hitako hoe tena nampiavaka an'ity fiterahany ity dia ilay zaza ndraisintsika mpitiavana hatramin'ny voalohany le nanaraka ny torohevitra ilay dokotera iny marina mihitsy hitanao ilay izay vao mipetraka dia efa resahana tiavina sotraohatr'izany akaikaizina eny izay mihitsy navoantsika tamin'ireny zanantsika voalohany ireny nisy fiantraikana amin'ny toetrany ateorina mihitsy ary ilay tsy famerana fitiavana azy mbola tany an-kibo tena mieritreritra indray hoe raha ohatr'izao miteraka ohatra mbola mazoto indray aza tena mampahasoany fa zany mino hoe tena mifandray momba ny ray aman-dreny mihitsy ny zaza rehefa ao an-kibo ao marina mihitsy zay ataonao no ataony zay fiainanao no fiainanao anatiny ao ary ny zavatra ataonao andavanandro dia fantany sy haininy daolona dia mbola tsy mivoaka ary izy
mahita an'ireny film reny masana mahita an'ireny olona miresaka amin'izananao kiby reny to hoe tony ve adala tony olona tony zavatra tsy mahitanao akory izy dia resahanao mihirahira ianao ampianoana mozika oroa natao inona sinona resadresana dia fa zao Julien tena nafarantsika taranaka faramandimby te hoe rehefa miteraka nareo rakizy a dia zao daholo ny zavatra tsara ho fantatrareo tena mpahafantaritsika amin'ny atsipiriany mihitsiny marina mihitsy zany eny efa nisy lesiko be tsika aroa fa arentsika zany manomboka eto sy reny rehefa ranondraraka tsy mo hitandre zay mihitsy le hoe zazaniriny hoe tena tamin'ny fanirina sy tamin'ny fitiavana no nipetrahany tao dia mba ohatr'izay ihany koa ny fiainany tao ary mbola ohatr'izay foana koa na dia efa tonga ety ambon'ny tany ary izy mandrapahalehibe amin'ny mihitsiny ny teo aloha rehefa nenina ny zavatra nisy rehetrarehetra rysea tena marina ary aiza ho any ankizy ny ankizy manao raharaha ohatra anao sasany dia le raika lazoko moa iny efa manahita asy iny dia mba mitselitselika eny milaza ho avy eo izy rehefa avy eo rehefa aso aty moa ry zareo fa te ahita anazy efa ny telefona teo izy fa faly be hono izy surtout hoe vavy le zandry keliny sady hitanao tsy maintsy récupérentsika ny fitiavana an'ireny zaza ireny mino fa tsy mbola tara angamby na dia hoe izao ary tsika vao tena merina ity an'ireny zaza ireny fa izao ry meva nanenina mihitsy tamin'ireny zavatra teo aloha reny indrindra tamin'ny adiadinay sy Emily amin'ny farany teo iny tena sy nieritreretra hoe lasa ho akalan'ny ankizy aketsika rehefa no mitoy na ny ankizy raha tsy mahita fitiavana dia tsy amin'ny fitiavana anao tsony koa rehefa lehibe nefa izy moa mba hiafarantsika efa tsy ireo zaza ireo ve raha satria misy mifahosantsika roa tena marina izany fa hono aloha izy moa ny anaran'ity zaza ity fa tokony atao spesiala mihitsy ny anarana satria ity izany nitondra fiovana fiainantsika efa nisy nieritreretika fa tsy haiko sao dia meno hoe raha famemezana le kilemainy zanaka reo ahoana moa fa tsisy resaka an'izany mihitsy any teo e le izy zany tsy ainareo tsara ary ny teniko sady tsy amidina taonao andavanandro dia fantany sieniny daholo na dia mbola tsy mivoaka ary izy mahita an'ireny film reny masana mahita an'ireny olona miresaka amin'izananao kiby reny to hoe tony ve adala tony olona tony zavatra tsy mahitanao akory izy dia resahanao mihirahira ianao ampianoana mozika oroa natao inona sinona resadresana dia fa zao Julien tena nafarantsika taranaka faramandimby te hoe rehefa miteraka nareo rakizy a dia zao daholo ny zavatra tsara ho fantatrareo tena mpahafantaritsika amin'ny atsipiriany mihitsiny marina mihitsy zany eny efa nisy lesiko be tsika aroa fa arentsika zany manomboka eto sy reny rehefa ranondraraka tsy mo hitandre zay mihitsy le hoe zazaniriny hoe tena tamin'ny fanirina sy tamin'ny fitiavana no nipetrahany tao dia mba ohatr'izay ihany koa ny fiainany tao ary mbola ohatr'izay foana koa na dia efa tonga ety ambon'ny tany ary izy mandrapahalehibe amin'ny mihitsiny ny teo aloha rehefa nenina ny zavatra nisy rehetrarehetra rysea tena marina ary aiza ho any ankizy ny ankizy manao raharaha ohatra anao sasany dia le raika lazoko moa iny efa manahita asy iny dia mba mitselitselika eny milaza ho avy eo izy rehefa avy eo rehefa aso aty moa ry zareo fa te ahita anazy efa ny telefona teo izy fa faly be hono izy surtout hoe vavy le zandry keliny sady hitanao tsy maintsy récupérentsika ny fitiavana an'ireny zaza ireny mino fa tsy mbola tara angamby na dia hoe izao ary tsika vao tena merina ity an'ireny zaza ireny fa izao ry meva nanenina mihitsy tamin'ireny zavatra teo aloha reny indrindra tamin'ny adiadinay sy Emily amin'ny farany teo iny tena sy nieritreretra hoe lasa ho akalan'ny ankizy aketsika rehefa no mitoy na ny ankizy raha tsy mahita fitiavana dia tsy amin'ny fitiavana anao tsony koa rehefa lehibe nefa izy moa mba hiafarantsika efa tsy ireo zaza ireo ve raha satria misy mifahosantsika roa tena marina izany fa hono aloha izy moa ny anaran'ity zaza ity fa tokony atao spesiala mihitsy ny anarana satria ity izany nitondra fiovana fiainantsika efa nisy nieritreretika fa tsy haiko sao dia meno hoe raha famemezana tsy voavidim-bola kosa moa lasa ridicule be manjary hitanao lasa le zaza indray mampalahelo imezan'ny olona izy rehefa misika prénom fotsiny ka diza ny antsona anazy amin'izany princesse na tsy haiko na hoe resaka valeur ohatra izany mety foana fa tsy hitantsika hoe mandra-pivoaka tao amin'ny hôpitaly eny fa na izanaty izany anarany sarobidy amintsika ny zanakitsika na dia trano sy tôbila sy ninona na redroplanina raha tonga eroantsika eo raha misy mahasaha 100 millions indray izany efa teneniko anao izany hoe ninona amin'ny zavatra miseho eo tsy alefantsika ny atsika mamy ny zanaka ankehitriny vao farany vao misy vetiny tirseko
nampiantso anareo mivady fa misy olona mitady anareo a mikasika an'ilay zaza misy kilema iny le zanaka ve zany dokotera? Ie, le zanakareo vaviny e le kilema iny iny zany e dia hoe ahoana hoany andrasa aloha atsoka izy fa ombadika ao ane izy zao e eny ary inona miriseny asako za koa raha mba gagako e dokotera koa ohatrany tsy mahay miresaka izany hoe mitady an'le zanantsika izay zany ngambako mba iza koa ary izany lao aloha hiteo dia ifanatrehana iny fatana izy no monsieur Flavien ry izy mivady a dia ngamba velako kely eo nareo nareo mpina raisinareo teniko izany ve dia mbola tsy mazava amin'ny ahoana azo azy tsy fanapahako ny teninao raha misefa romeva nanenina mihitsy tamin'ireny zavatra teo aloha reny indrindra tamin'ny adiadinay sy Emily amin'ny farany teo iny tena sy nieritreritra hoe lasa ho akalan'ny ankizy aketsika rezona mitoy e na ny ankizy raha tsy mahita fitiavana dia tsy amin'ny fitiavana anao tsony koa rehefa lehibe nefa izy moa mba hiafaratsika fa tsy ireo zaza reo ve raha sanatria misy mifahosantsika roa e tena marony izany fa ono aloha izy amony anaran'ity zazy ity fa tokony atao spesiala mihitsy ny anarana satria ity zany nitondra fiovana fiainatsika efa nisy nieritreretika fa tsy haiko sao dia meno hoe raha fanomezana tsy voavidim-bola kosa ho lasa ridicule be manjary hitanao lasa le zaza indray mampalahelo miezan'ny olona izy rehefa asisika prénom fotsiny ka dizany ohatra atsona anazy hoe amin'izany princesse na tsy haiko na hoe resaka valeur ohatra izany mety foana e fa tsy hitantsika hoe mandra-pivoaka atao amin'ny hôpitaly iany fa na izanaty izany anarany sarobidy amintsika ny zanakitsika na dia trano sy tôbila sy ninona na redroplanina raha tonga ireo tsika eo raha misy mahasaso 100 million indray izany efa teneniko anao izany ninina amin'ny zavatra miseho eo tsy alefatsika ny atsika mamy ny zanaka zay zany ankehitriny vao farany vao misy vetiny tirseko nampiantso anareo mivady fa misy olona mitady anareo a mikasika an'ilay zaza misy kilema iny le zanaka ve zany dokotera? ie le zanakareo vaviny e le kilema iny iny zany e dia hoe ahoana hoany andrasa aloha atsoka izy fa ombadika ao ane izy zao e eny ary inona miriseny asako za koa raha mba gagako e dokotera koa ohatrany tsy mahay miresaka izany hoe mitady an'le zanantsika izay zany ngambako mba iza koa ary izany lao aloha hiteo dia ifanatrehana iny fatana izy no monsieur Flavien ry izy mivady a dia ngamba velako kely eo nareo nareo aloha fa zany dia amonjy asa ie misaotra dokotera eny dokotera misaotra betsaka anao eny tompoka manaona aloha nary mivady salama tsara izay ia araka ny fifampiresahana isy le dokotera teo moa dia za miara-miasa amina fazahany an-dafy dia maninona ka io vazaha io zany mpanao asa soa izy manohana sy mikarakara nireny zaza simba na ohatra ny zanakareo reny ka tsy azoko hoe inona moa izany nidiran'izany amin'ny fiainanay nandalo teto amin'ity hôpitaly ity izay a teo amin'ny ray volana teo eo angambany dia nahita n'iny zanakareo iny
dia ilay dokotera moa milaza hoe ohatrohatr'izao ny zavatra manjo azy a sy ny aretina mahazo azy. Tsy fanapahako ny teninao raha mise fa izay zany tsy dia miara-miasa amin'ny vazatsony. aloha tonga dia tenainiko rose a izay zany ny tena marina efa nisy zatrana voanay ohatran'izay azonao tsy voenao zao mantsy ny tonga teto anoloanay fa be deaibe ary matetika ilay olona ohatrany hoe misoloako zany no ataontrana mandrebirebiny sainao fotsiny moa izay ko efa nanapa-kevitra fa tsy hivarotra ny zanakay hivarotra ny zanakareo ahoana moa fa tsisy resaka n'izany mihitsy any teo e. Le i zany tsy hainareo tsara ary ny teniko sady tsy amidiny tsy atakalo raha misea zay mantsy ninona zany no offre omenareo tsy izay le izy ka fanampiana sy fikarakarana ny zaza sembana no raisinay an-tanana. Ny anay ngamba raha mise raha izay no resaka tianao ampitana dia ohatran'ny lavabe ny resakantsika fa vitanay ny anay ka tsy ilainay fanampiana avy amin'izany izy surtout zany vazavazahanao zany tenena izy fa tsy afaka ny accepter an'izany zavatra lazain'izany zay sotra betsaka na ohatrinona vola ao alohany io na ohatrinona nanankaramany anao anaovanao an'izany dia tsy mety aminay intsony zany tsy mivoaka eto aminay intsony zany le zaza e zay mihitsy ny tena marina ay tena tsy mazava aminareo mihitsy le zavatra tiana tongavana ka aza olakolaka ary fa tonga dia mba tsory fa zay ko nge maika fa tsy hoe andamy fotoana aminao eto no tena ataonay fa mbola be deaibe koa ny asa manandraikitra ny zanakay miaka fotsiny ao e zanakareo ho any aminareo ihany ao atokantranonareo ihany fa ny fanampiana zany no omena anareo dia inona ny takalony tena tsy mazava ko mihitsy meva ny zavatra ty leranga tetenenina maninona moa raha tonga dia tsorona hoe zao le izy dia ohatr'izao dia ohatr'izao ny fanarahantsika dia iteona ety aminay na tsy mety aminay fa aza hodikodina ny resaka e mahagaga nareo mivady zany mazava be ny izany teniko izany hoe dia mbola tsy mazava amin'ny ahoana ihany ka efa nisy zavatra nahavoanay raha mise mahatonga anay hoe tena mizingizina amin'ny hevitray a zao rery izy mivady a ny zavatra tia natongavana zany dia asa soa fanampiana ny zaza sembana dia vola le izy mazava ho azy omena ny ray aman-dreny isam-bolana dia tsy haiko hoe inona ny tsy mety aminareo amin'izany dia avy eo tsy misy avy eo fa dia fanampiana isam-bolana mandra-pahoviana mandrak'izay makanomakany raha isina tanana mihitsy ny fiainan'io zaza io satria efa hitany zao fa ny zaza ohatra ny zanakareo io dia olona tsy manana avenira mihitsy e dia inona ny tambony dray inona ihany ary zany fanontanianao zany tsy misy resaka tambony andrasanay mihitsy fa fanampiana tsotra fa za manao ahoana loatra moa zany hiantoka zaza mandra-pahafatiny zany mpanao asa soa manerana n'izao tontolo izao misy fiambanana manao asa soa ny zaza mandray tanana ny zaza sembana ohatra ireny dia inona ve raha zavatra ilaina amin'izany ohatra vetivety aloha ohatrany tonga dia tady anaiko mantsy ndre izany fa za aloha tiako adodiana tsara mihitsiny e hoe tsisy tambiny le izy a dia fanampiana omen'le vazamaka aty aminay a mandrakizay zany zay ny teneniko teo e raha tsy hoe maty anga le fikambanana zay vao tapaka le fanampiana raisinareo raha azoko tsara zany tianao tenenina dia hoe mipetraka ao aminay any ny zanakay atray efa impiry ny teneniko teo raha ngaty zay ohatra tsy mihainy mihitsy ve nareo sa ahoana za mahazoka azoko tsara mihitsy le zavatra tianao gamba raha mise tsy ametsiny ahy satria efa ratsy ny olona amin'izao fotoana izao moa ny saiko koa efa tsy dia mitompona dia hitanao ihany omenao tsiny amin'izany ve moa e ka izao ny ilaina raha manaiky nareo mivady dia ny bokom-pianakaviana manamarina fa zanakareo le zaza zay fotsiny tsy misy ankoatran'izay dia angamba ny lava loatra le resaka fa ity zao ono aho e fantanina farany ty apetrako ty tsy ametraka ntsony a hoe fa maninona moa ny amin'ny zaza sembana be deaibe raha Madagasikara aty a maninona ny to hoe ny amin'ny zanakay ny tena hipetrahany zay fanampiana sy hoe fitiavanareo manokan'izay ka tsy ny zanakareo ihany eny no anaovana an'izao asa sosa zao fa ny zaza rehetra voalazanao teo hoe manerana ny Madagasikara e misy apahany misy zaza be deaibe any efa raisina ny tanana ka vola amina miliara maro anie zany vola zany zay no zaraina manerana ny Madagasikara dia ity zao efa misy saika efa nentina ty zao efa misy lela vola 10 ariary atao inona zany ty raha mise azafady efa santatry n'izay fanampiana zay ty omena anareo tonga dia raisina avy atrano ve fiainan'ity zazy ty zay ka tena tsy hoe vidiny ty fa tena fanampiana ho a zanakareo dia mipetraka aminareo ihany zay fa dia
rehefa ahoana moa izany ny fankahitantsika manaraka zay indray mantsiny ho raisina ny adresy fandraisantsika satria izay tsy ho avy mivantana ty foana ohatr'izao fa tsy maintsy vola no raisinareo any banky na any poste arakarany zay mety aminareo dia menareo zany ny adresy dia andefasanay an'le vola entoko raha sendra misy ny olana dia ilay dokotera iny mahafantatra tsara anay ramose eny ary eny ary fa dia nieritreritra koa farany hoe te hisaotra n'izany olo zany afaka miona amin'izany olo zany any ve na ohatra hoe fifandraisana fotsiny sa dia tsy maintsy hoe ndao ihany nampitana ny afatra makany amin'izareo tsy maninona ka misy adresy mail dia afaka mandefa mail nareo fa misaotra betsaka raha mise tena tain'Andriamanitra manokana ianao amin'izany tena resy lahatra ihany ianao zany tsy hita fa fomba manady atoko ny ayangy tsy havanana raha mise fa inona ary zany zavatra nahavoadonanareo zany tantara be zany ko tsy ho tapitra re ny andro raha ho tantaraina fa dia hoe alao lasa ho ambany lasa fa dia sorana an'Andriamanitra ny zavatra misy fa honao ramose ohatriny misam-bolana moa zany ilay vola ho alefanareo raha ka nyity zanakareo ity zany dia izy tafiditra ao anatin'le mahazo 300 € par mois satria arakaraka ny kasy manjoan'le zaza zay mihitsy dia le zanakareo zany mandray an'izay otrinona moa zany raha volantsika gasy manodididina 5 millions eo zany isam-bolana 5 millions par mois zany hoe raha natao zany ny côte dia folo volana 50 millions zay mihitsy ka ok zanako indray miseho no lalaovon'ny hery budge mbola solofo iaina simonety ary saondra